Sehatry ny fitaterana anabakabaka anisan'ny vinany zotra-piaramanidina Air Madagasikara ny hividy fiaramanidina vaovao anoloana ny Boeing 737 izay tsy ho ampiasaina intsony manomboka ny volana Desambra ho avy izao raha araka ny loharanony vaovao manoloana izay fividianana fiaramanidina vaovao izay misy tompona andraikitra iray ny marimarina kokoa mpanamory fiaramanidina manana ny fomba fijery manoloana izany. Tokony ao anatin'ny mangarara no hanaovan'ny tokona andraikimpanjakana amin'ny fifidianana amin'ny fiaramanidina vaovao hoy ny pilote Franck Rakotoarsan fananam-panjakana ny Air Madagasikara ary veriny fa tokony handalo eny amin'ny antenimieram-pirenena ary voasoratra mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fifidianana amin'ny fiaramanidina vaovao. Raha hividy avion ny Air Madagasikara kanefa ny Air Madagasikara dia fananam-panjakana dia tsy maintsy mandroso zany ny fanjakana any amin'ny loi de finance rectificative hoe hividy avion zahay dia tsy maintsy voté any amin'ny assemblée nationale zay zavatra zay mba tsy hanao erreur toy nataony tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana hoe hividy avion dia navoaka ny volam-panjakana tao amin'ny loi de tao amin'ny finance nefa anaovana programme d'investissement public tsy mety zany zavatra zany fa tsy maintsy voté amin'ny assemblée nationale hividy avion tsy mampaninona zany dia voasoratra ao dia avoaka ny vola hividianana ireo planina tsy maninona zany satria fananam-panjakana ny Air Madagasikara. Raha ny feo mandeha dia mety fiaramanidina Aviaero RGX no hovidin'ny Air Madagasikara. Momba izay indrindra dia ilaza amin'ny mpanamory fiaramanidina Franck Rakotoarsan fa mandany kokoa ny fiaramanidina Aviaero ary tsy ahafahana manao sidina lavitrezaka mihoatra ny 5 ora. Eno ihany amin'ny hoe avion Avro. Ny avion Avro manko dia avion menga avy amin'ny hoe BAE system. Inona moa le hoe BAE system? British Aerospace Enterprise. Avion britannique io zany. Zay consortium ny Airbus. Ny Airbus sy ny Avro dia ray ihany. Le Avro io dia avion mitovitovy amin'ny HS 748 ihany. Mitovitovy ihany hoa fabrication ndreo. Fa natao ho an'ny hélicoptère io zany hoe avion conçu pour décollage vertical fa namboarina fotsiny ny fuselage ny aile mba ahafahana manao décollage normal toy ny avion zay mikasika an'io avion zany hoe avion natao ho en terme technique io zany de conçu pour long range zany hoe à longue distance fa namboarina le izy tranainy le avion kanefany azo ampiasaina ihany raha mbola manidina izy fa nanoro hevitra ihany ny compagnie Air Madagasikara hoe mandiana makany sud-ouest des États-Unis nareo any amin'ny toerana atao hoe Mojave any nareo misafidy zay avion tianareo amin'ny Boeing dia mifanaraka nareo amin'ny Exim Bank any États-Unis zay ny lalana tsy misy lalana ankoatran'izay. Akoatra ny fibabena trosa izay mitentina $100,000 anisan'ny mbola ny olana mipetraka amin'ny zotra Air Madagasikara ihany koa ny mbola tsy fahafahan'ny Air Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty ny vondona Europeanina. Ny antota taratasy Madagasikara izay hodinihana any Bruxelles ny voalohan'ny volana Novambra ho avy izao. Roapolo nisan'ny olona mivory ao anatin'io fikambanana io any Bruxelles. Ny zavatra hitako loatra amin'izao extrapolation ny lazako azy dia raha nanao amin'ny tena fahitsina ny aviation civile de Madagascar dia tokony tafavoaka atsika kanefa misy ny compétence ao anatin'le izy dia matahotra ihany hoe tsy tafavoaka atsika fa roa manaraka an'izay ny tena atahorako dia tiany amin'ny volana novambra zao natao ny fevrier kanefa ny fahitany Union européenne atsika dia zao l'IDG ny aviation civile de Madagascar zay ancien directeur général ny Air Madagascar dia ohatrany hoe olona anankiray ianao ave sady juge no sady manao le dossier dia hitako hoe misy problème le fitantanana ny dossier ny Madagascar ohatrany hoe misy conflit d'intérêt ao anatiny zay zany ny fahitan'ny Union européenne io satria DG ny Air Madagascar ianao conseiller Air Madagascar ianao aveo DG ny ACM ianao manao le dossier tamin'ny voalohany dia aveo ianao ny tsara le dossier ndray aveo tsy matoka an'izany zareo zay zany ny fahitako azy ka ny fanafodiny dia aleo miova olona vaovao hanao hoe tatara ny aviation civile dia matokony ny Union européenne fa raha mbola io tsy matoky izy mety manao négociation izy amin'ny direction générale de l'aviation civile any France tanao am'izay hoe dossier Madagascar nefa ny frantsay ny anao azy ina mety ho fitraikany zay tsy fantatro
hoe fara amin'iny zay zavatra zay fa fahitako azy de zao ataovy tsara ny dossier hatrany am-boalohany araka izany dia voalohan'ny volana novambra izao ao anatin'ny fivorian'ny voamera amin'ny vondrona eoropeanina no ahafantarana na tafavoaka ny lisitra mainty ny zotra mpiara-manidina ary Madagasikara na tsiny.